Ifandresaka amin'izay isika dia ny faraika amby roapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra avy izao dia ankalazan'ny andian'ny fahadimy amin'ny andron'ny SPIM isika eto Madagasikara isy ny hetsika fampahafantarana ny be sy ny maro ny mahakasika ny aretina antsoina hoe meningite eo ihany koa ny neuro-infection ary ny aretina Ebola raha antsika eto izao manaraka izao ny tsara fantatra mahakasika izay. Ny fifondronan'ny dokotera mikambina ao anatin'ny antsoina hoe Société de pathologie infectieuse de Madagascar izany hoe ireo dokotera tsabo ny arety mifindra ny maladie infectieuse dia mikarakara hetsika scientifique antsoina hoe 5e journée scientifique de la Société de pathologie infectieuse de Madagascar. Izy io dia atao ao amin'ny Akademia Malagasy ny alakamisy faraka amby roapolo sy ny zoma faharoa amby roapolo ny volana aogositra manomboka amin'ny valo maraina sasany. Dia ny atsika hoe loha hevitra amin'io dia ny antsoina hoe urgence en infectiologie izany hoe ny infection amin'ny ankapobeny misy urgence relative ihany satria rehefa tara ny fitilina sy ny fitsaboana azy dia mety hiomba fa misy urgence rehetra ohatra hoe ny meningite ny choc septique ohatra dia neuro-infection dia ho resahana ao amin'ny fotoana io zany io. Fa amin'ny fotoana io koa dia resaka momba ny antsoina hoe infection à Ebola virus zay zany mba atsika hoe fomba fahafantarana ho antsika rehetra tsara mahay na mpitsaba na ny mpanao gazety na ny olona tsotra ny zavatra rehefa fantatra dia tsisy mampatahotra dia tsara foana mifantatra satria ny olona tsy mahafantatra matetika mananao foana. Dia izay zany no resahanay amin'ny fotoana io ka ny roa andro be zao ilay izy alakamisy tontolo maraina sy hariva dia zoma tontolo maraina sy hariva dia faly zany izay manasa an'izay ataontsika hoe olona matianina rehetra ny fitsaboana na dokotera mpitsabo na paramédicaux na ihany koa mpianatra dokotera.